Iavaka ny fandarantsika amin'ity anio ity vahiny any ampitaranomasina indray no hitondra ny famakafakana Andriamatoa Serge Imbe Jovial izay ampahitoekarena sady filohan'ny antoko ny fivoaran'ny malagasy na ny afima miarabanao tompoko. Miarabanao namana Jean Michel, miaraban'ny teknisianina rehetra, miarabantsika any atokantrano indray tafatafa amin'izao alatsinainy izao ary misaotra anareo tamin'ny fanasana aloha zava-dehibe fa elaela moa ny tena zay ny nangina dia misy fotoana ihany koa ny tenenina misaotra tompoko. Tsetratrehitra tsiaritra kely président hoe tonga teto Madagasikara ianao tamin'ny volana janoary iny nandeha ny resabe tamin'iny hoe efa isy ny vanovana gouvernement ary isan'ny kisarisary miparitaka ianao hoe ho premier ministre. Tena nisy antony tokoa ve iny nataonao dianao teto Madagasikara iny tamin'ny volana janoary? Tsy voasambany angambany mandeha Madagasikara efa teneniko foana nefatra isa-taona mandeha Madagasikara satria amin'ny mampitarika ny antoko politika amin'ny teknisianina ny tena ihany koa dia betsaka ny zavatra atao any Madagasikara ihany. Hitako ihany koa reny na tany amin'ny Africa Intelligence na tany amin'ny Le Monde na teo amin'ny gazety eo an-toerana moa zany fa tsy nisy ifandraisany fandehanako any Madagasikara eny zavatra eny ary tsy nisy ihany koa ny fifampiresahana tamin'ireny zavatra eny teo amin'ny fitondram-panjakana zany tsy io moa ny olona samy manana ny eritreriny samy manana zavatra soratany dia anjarany tsirairay nanoratra azy ny tompona andraikitra amin'ny zavatra soratany angambany fa amiko manokana tsisy ifandraisany le diako tany izy. Nisan'ny nahavelom-panantenana raha nambaranao ny fahitana ny fahasotondro eo an-tanora sy ny hoe fahaizana ihany koa ny farany tantsaina ny tanora malagasy. Anisan'ny hoe nitarika an'izay fiovana izay ny tanora nitaky fiovana teto amin'ny firenena ny fahitanao ny tanora eo amin'ny resaka ara-toe-karena sy ny tanora ankehitriny zany eo amin'ny lafiny hoe tontolo politika amin'izao fotoana izao efa fotoanan'le hoe fiovana hoe zany zao hoe tonga ny relève amin'izay ho an'ny Madagasikara. Ny relève mila préparation. Za tonga tany Madagasikara nanao conférence tany Fianarantsoa, université ny Fianarantsoa dia université Antananarivo, doctorant daholo ny ankabeazany. Ny tanora dia mila fanomanana dia zareo ihany koa dia mila fiomanana. Ny tsika ihany zany tsy manome sehatra tanora hatramin'izay hoe reto tanora atsika reto dia ho volavolaina andeha any amin'izany fa niraisana andraikitra zany raha ampitso. Zay zany zavatra tsy misy eo amintsika zany zavatra zay. Dia zavatra tsapako zany nefa manana farany tantsaina, manana fahaiza-manao, manana traikefa teorika rehetrarehetra nanan'ireo tanora ireo amin'ny fifampiresahako amin'izareo sy ny karazany fa ny tsy ampy zany dia ny fanomanana azy ireo andray an'izay andraikitra zay ohatrany hoe ahilika atao ankilaboaka ozy ianao hoe fotoanany zao tena fotoanany tokoa fotoana nomezany sehatra ny tanora amin'ny fandrarahana zany sehatra nomezana ny tanora amin'ny fanaovana politika zany fa mbola volana azy ireo sehatra nomezana ny tanora ny zavatra rehetra satria ny firenena ohatratsika 5 polisan-jato ny tanory zany manana ny antsoina hoe ny hoaviny ny aty ivelany azy efa antitra ny olona sy ny karazany ny olona mampandrisika ny olona ohatra hoe hiteraka sy ny karazany mba hananana tanora vaovao andray an'le relève dia tsika tanora efa eo fa ny kodiposo omena azy ireo ny tsisy mba hahafahany mandray an'izay sehatra zay fotoanany zao tena fotoanany. Ao anatin'le hoe fotoanan'ny fanavaozana motsika inona zany tokony ho ataon'ny fitondram-panjakana eo ankadirianan'ny tanora mba tsy ho voafandrika ihany koa amin'izao fotoana izao mba tena hoe anana le hoe fitiavan-tanindrazana ihany koa amin'ny zavatra zay atao. Ny fitondram-panjakana efa manana ny programanasa efa napetrana izy iny aoka aloha tsy afangarotsika ty fitondram-panjakana ty ny tanjona rehetra zay atao dia akany amin'le fifidianana malalaka mangarahara ekeny rehetra misy pitsopitso ny eny an-dalana eny zay sy eo ihany koa ny fampandehanana ny toedra raha-pirenena rehetra satria fantatritsika fa mbola tsisy fifidianana amin'izao fotoana zao mbola tsy voafidim-bahoaka ny fitondrana amin'izao fotoana zao dikan'izany aoka tsy afangarotsika mihitsy ny programme de l'État na misy azy zay zavatra zay ho an'olona anana voafidy hitondra n'le firenena sy amin'izao intérim zay ataotsika zao dia ampandeha amin'ny toedra raha-pirenena mba akany amin'le fifidianana mangarara aoka tsy anana atsika zany fa hitako ihany koa nefa fa misy ny fanomeza sehatra ny tanora fa le tanora atsika ihany koa mila mieritreritra sy misaina satria na nytiako tenenina an'izay miala tsiny raha miteny an'izay mba tsy ataon'olona fitaovana politika fotsiny zava-misy amin'izao fotoana zao dia angonina ny tanora ry ampanaovana conférence de presse sy ny karazany mba anakortana ny fandehan'le processus sy ny karazany na ihany koa tsy haiko zay fahitako azy mba ibloquena n'le processus sy ny karazany zavatra tiako tenenina dia zao hoe
ny programan'io fanjakana io tokony apetraky ny priorité zany tanora zany. Ny tanora eo fandraisana araky ny teneniko teo, fandraisana ny toedra raha-pirenena sy impliquena amin'ny toedra raha-pirenena rehetra ny tanora. Fa eo zay zavatra zay. Fa ny tanora ihany koa tokony manao ezaka anome tanana an'le fitondrana hoe ahoana ifampiresahana, mifampiresaka mihitsy hoe ahoana ny fomba andraisanay tanana sy andraisanay andraikitra amin'ny fampandroana nyity firenena ity. Na tiatsika na tsy tiatsika nahitana an'izao fitondrana zao dia ireo tanora reo nietsika voalohany na tiatsika zany na tsy tiatsika. Dikan'izany tokony omena sehatra amin'izay zareo fa tsika zareo matoa nandeha teny an-dalambe matoa nisy ny namoiny ainy dia efa leo an'le situationniste amin'izany fotoana zany. Dikan'izany tia anova tia andehana amin'izany fanovana zany ka sehoy azy hoe ity lalana sy ity andehanantsika tia dia makany amin'izany fanovana sy fiovana zany mba hanana ny fiainany tsirairay araky ny tokony ho izy. Iampita amina aloha hevitra hafa manaraka sady sika président amin'izao fotoana izao ny resaka diplomasia somary karazany ohatrany hoe nisy fifandirana kely teo amin'le hoe tatsinanana tandrefana ny foan'ny fanavaozana République Madagasikara tao anatin'ny herinandro tany a Rosia tany a Frantsa. Reo zany no azo lazaina hoe isan'ny mpiara-nantoka amin'ny Madagasikara amin'ity fitondrana fanavaozana ity aloha zany izay namafisina tamina fifanaram-piara-miasa nataona minisitra aloha zany anisan'le hoe dian'ny filoha tany. Fa hitanao inona tokony ataon'ny Madagasikara zany amin'izao fotoana maka an'le tena hoe tombotsoany fa tsy toy ny natao hatramin'izay. Ny fahadisotsika tanteraka dia zao nale tenitsika teo diso hoe ifandritro tsika any amin'ny tatsinanana santany fa manina moa tsika mifandritro tsika mivoy an'le hevitra hoe mifandritro tsika ary amin'ny tatsinanana ary amin'ny tandrefana tsika no mivoy an'izay hevitra zay. Mieritreritra ve nareo fa ny Eropa ohatra tsy miara-miasa amin'ny Amerikana na tsy miara-miasa amin'ny Rosiana afa-tsy ny géopolitika misy amin'ny guerre amin'izao talohany adiny Ukraine sy Rusiana. Mieritreritra ve nareo fa tsy miara-miasa ny Europeana sy ny Rosiana. Mieritreritra ve tsika fa tsy miara-miasa ny Europeana sy ny Amerikana. Zay natao hoe allié. Misy fiarana miasa fa tsika zany zarina roritina le zavatra efa makany amin'ny tatsinanana efa ka tsotra ny resaka diplomasia zany. Ny diplomasia zany tsy misy tsy resaka namana zany, tsy misy amitié fa resaka intérêt. Inona le intérêt an'le firenentsika? Tsika nosy tsika fa miara-miasa amin'ny rehetra rehefa misy an'le intérêt tsika. Na amin'ny Rosiana io, na amin'ny Frantsay io, Europeana io, na amin'ny Amerikana io, rehefa tsy haitsika no mijery an'le intérêt tsika amin'ny resaka diplomasia dia mitovy foana ny fiara-miasa amin'ireo firenena vahiny reo satria ireo tsy maintsy jery inona koa no mampety azy fa tsy hoe tonga izay nampy Madagasikara satria tianay ny Madagasikara tianay androso ny Madagasikara raha tsy tsika no manana an'izay toe-tsaina zay hoe inona ny zavatra tadiavintsika ampandrosoana n'ity Madagasikara ty amin'ny fiara-miasa amin'ilay tontolo rehetra na Rosiana io na Europeana io na Amerikana io fa manina koa moa tsika tsy manao diplomatie africaine. Afrika anie 7 milliards d'habitations d'ici 2050 zany 7 milliards zany manana ny capacité rehetra amin'ny resaka consommation manana ny zavatra rehetra tsika ato rehetra ataona Afrika. Dikan'izany mila misokatra amin'ny rehetra tsika fa ny priorité tsika amin'ny resaka diplomatie mila apetraka hoe inona ny priorité atsika, inona ny zavatra tadiavintsika ary inona ny filan'ny firenena. Eo amin'ny lafininona zany hoe tsara iarana miasa amin'ny rehetrarehetra mihitsy tsy amin'ny Rosiana ihany tsy amin'ny Rosiana ihany Frantsay ihany koa Frantsay za zany tsy miteny hoe miara-miasa amin'ny fa dia ataoko anatin'ny harina anankiray hoe miara-miasa amin'ny vahiny. Inona ny lafiny arahantsika hiasa amin'ny vahiny? Lafiny rehetra anie hitantsika ny capacité énergétique atsika mila irana hiasa amin'ny vahiny reny satria mbola tsy ampy hitantsika ny délestage sy ny karazany na misy aranezaka mbola tsy ampy zany ny capacité énergétique. Ny infrastructure mila ilana hiasa amin'ny rehetra satria tsy manana moyen tsika anaovana an'izany infrastructure anaovana lalana sy ny karazany zany. Raha ny teny atao tany Fianarantsoa 12 heures anie Antananarivo makany Fianarantsoa manarany Antsirabe fotsiny fa adiny 5 zavatra adiny 2 zany taloha. Hitanao resaka infrastructure tsisy firenena mandroso raha tsy manana infrastructure énergétique izy matanjaka. Zany hoe mba ahafahany orinasa mihodina tsy manana infrastructure routière sy ny infrastructure rehetra tadiavina amin'ilay firenena izy. Zany hoe na resaka lalana io na resaka infrastructure portière resaka seranatsambo seranam-piaramanidina rehetrarehetra
dikan'izany tsy afaka mampandrosotsika raha tsisy an'zany zany rehetrarehetra zany latsika nreo fiaraha-miasa amin'ny na opérateur économique avy any ivelany io na firenena avy any ivelany io ahitana partenariat public privé io zany rehetrarehetra zany mila eritreretintsika daholo na amin'ny resaka agri business na amin'ny resaka tsenam-barotra resa-pirenena azy rehefa tsy miara-miasa amin'ireo firenena reo tsika fomba ahoana moa ny anondranatsika netana ao amintsika natao tokoa ny hoe vani fomba ahoana ny anondranatsika vani any amin'ireo firenena reo raha tsy misy ny fiaraha-miasa zay le hoe diplomatie économique sy ny diplomatie dans l'intérêt supérieur de la nation atao anaty hariny io fa tsy hoe inona ny avantagentsika any amin'ny Russie, inona ny avantagentsika any amin'ny frantsay, inona ny avantagentsika any amin'ny amerikana, inona ny tombotsoatsika jerevany mitondra zany tondra mahafantatra zany hoe zao ny force ny tatsinalana, zao ny force ny tandrefana, inona ny arahana miasa amin'reto. Eo amin'izay inona ny tokony ataon'ny ministera ny raharaha mbahiny malagasy zany ministera toe-karena sy fitantanam-bola reo ministera voakasika ihany koa amin'ny resaka fiaraha-miasa eo amin'ny sehetrarehetra ny pirenena amin'izao fotoana izao. Efa manao ny asany. Za aloha dia midera manokana ny ministra ny raharaha mbahiny efa manao ny asany izy ary nisy moa izay mianaka fihaonana izy tany Paris fampiresahana ny resaka diplomatie sy karazana tena hiderako azy manokana le finiavana tsy hidy na amin'iza na amin'iza fa finiavana andeha isokatra amin'ny rehetra ho an'ny tombotsoan'le firenena. Iny hiderako any madame Christine manokana razamanso manokana iny tena hainy le izy ary manana traikefy izy amin'le zavatra hiderako azy manokana tsy atsiratsiaritra iny aloha. Ny ministera sasany anjaran'izy ireo ministera ny finance zany efa teneniko foana zany ministera ny finance et budget zany ny atao raha ny tenan'olombelona dia fo zany zany hoe rehefa tsy mitempo fonao dia maty ny tenanao ka raha voenao tsy mahametrise io système amin'ny resaka io ministeranao na amin'ny resaka relation internationale zany na capacité de resaka financement international zany na mi-attirer confiance internationale zany sahirana le firenena satria ianao no aimbeny io firenena io ianao no mitady ny zavatra rehetra amatsina ny plan ny ministera tsirairay sy ny karazany any eo koa ny ministera sasasasany eo koa ny ministera sasany zay alana fiaraha-miasa na amin'ny resaka agriculture zany na amin'ny resaka énergie ny tenenitsika teo eo zany zavatra zany dia anjaran'izy ireo ihany koa no mandresy lahatra nireo partenaire technique et financier na reo partenaire simple azy na reo investisseur privé anjaran'izy ireo mandresy lahatra mba hisitona azy ireo Madagasikara ampiasa vola ny Madagasikara. Tsisy firenena mandroso raha tsy misy ny fampiasam-bola ao anatiny. Jerytsika ary tsisy firenena ratany tsisy fampiasam-bola na Chine zany ataotsika exemple Chine misy mpampiasam-bola amerikana ny any Chine, misy mpampiasam-bola européana ny any Chine, mitarika an'ireo olon'ireo izy fa ny anjaran'ireo ministera ireo manao ny environnement mipetraka tsara, ny environnement des affaires mipetraka tsara mba ahafahan'ireo investisseur ireo tonga ampiasa ny volany. Rehefa mampiasa vola ireo dia misy ny famoronana asa mahazo asa le tanora tenenitsika teo. Rehefa misy le famoronana asa dia mahavelo tena le tanora na le olona miasa am'le izy afaka inamoty afaka manao ny besoin izy afaka mampianatra ny zanany izy afaka mitsabo teny izy afaka manamboatra tranony izy misy le croissance am'le firenena. Rehefa misy le croissance am'le firenena manambola ny fanjakana satria misy vola miditra amin'ny fanjakana ahafahany manao ny asany araka ny tokony ho izy. Zany rehetrarehetra zany tokony eritreretintsika daholo fa tsy ministra mipetraka ambony latabatra fotsiny, ministra manao soni dossier fotsiny ty indray zao ty misy an'izao fa soni fa ministra mahay mitady any capacité an'le ministerany ahafahany mandroso ho fampandrosoana an'le firenena. Eo amin'ny mahakasika ny fametrahana an'ireo ambassador anisan'ny tombony lehibe izy eo amin'ny fandresen-dahatra amin'ireo mpiara-miombonantoka ihany koa ny fisiana ambassador. Aiza ny tokony hametrahany Madagasikara an'izany amin'izao fotoana atao anatin'ny taona maro tsy nisy ny fametrahana ambassador sy fanindrena moa zany. Erreur stratégique ny fitondrana zay nifandimby teo izy io satria ny olona anankiray mpampiasa vola anankiray rehefa mandeha izy misy zavatra laokoro teninao rehefa mandeha izy ty andeha Madagasikara izy na manao promotion Madagasikara ianao dia zavatra ataony voalohany manantona ny ambasady any amin'le toerana izy maka information dia za io problème atsika io makanesany ianao amin'ny ambasady rehetra eran'izao tontolo zao misy any Madagasikara tsy manana données fiable Madagasikara any amin'ireny ambasady reny mba hiexploiten'olona hoe ahoana moa mikasikasika an'le Madagasikara le toe-karenan'ny Madagasikara inona ny force ny ao anatiny ao inona ny resaka administration raha ny orinasa zay inona daholo ny démarche atao rehetrarehetra tsy manana n'izay information zay maso votsika eran'izao tontolo zao zava-misy zany zava-misy dia zay aloha voalohany indrindra. Faharoa manaraka zay rera stratégique satria io ny maso votsika no fampiresaka amin'le firenena voalohany indrindra ny fandraharaha amin'le firenena zany hoe manao travail en amont
alohan'izany hoe fifanarahan'ny ministra, fifanarahan'ny ambassadeur, fifanarahan'ny filohan'ny republique zany a ny ambassadeur reny masovoa iny no manolo tena atsika, misolo tena atsika zany a mifandraraha am'le firenena sy ny karazana. Tsisy tsika Bruxelles zao tsika tsisy, Genève zao tsika tsisy, raha tsy diso Paris zao eny farany teo ny hoe isy farendrena ny masovoa au Paris sy any Maroc. Dika Union africaine zao tsika tsisy au niveau de l'Union africaine. Zany zavatra rehetrarehetra zany diplomatie tadiavina daholo zany zavatra rehetrarehetra zany. Amin'ny firenena hafa ihany koa raha tsika fantatritsika tsara. Any Japon zao fantatritsika tsara fa ny investissement japonais amintsika ne de matanjaka, tsy azotsika négligena zany nefa tsisy masovotsika ny Japon. Zavatra ohatry zany mila apetraka daholo reny zavatra reny satria reny masovo reny nen'olona vao tonga eo amin'ny fitondrana zany mbola tsy nahita anao firenena anankiray ka tsisy masovoa any amin'le firenena iaraha miasa satria reny no masony, reny no miatire olona anao an'ilay investissement ao amintsika mbola tena tsy ampy zany zavatra zany fa io moa manao trano tsy vitany ray andro ny fitondrana ty koa vo efa bolana hiditra 10 volana tonga teo ataoko angambany fa vaindohan-draharaha nifampiresaka teneniko taminao teo nifampiresaka tamin'ny ministre ny affaires étrangères tany Paris vaindohan-draharaha ny fametrahana an'ireny zavatra ireny. Raha ianao manokana mety aminao ve raha ianao mitendrena ho masovon'i Madagasikara ny velo? Misaotranao aloha misy ny supposition miresaka premier ministre zao ndray misy ny anina miresaka ny masovoa io zay atsony firenena mpanao politika anankiray ianao amin'ny mampanao politika ao teknisiana ihany koa raha misy ny atsony firenena amin'ny lafiny rehetra na amin'iny io na amin'iny de vonona foana ny tondra ny anjara biriky faiza manao zany zavatra zany namana Jean Michel resaka diplomatia c'est un art zay foana tenenako azy tsy natao ho an'ny rehetra izy io fa c'est un art fahaizanao mifandray amin'le olona fahaizanao manitona olona fahaizanao fampiresahany amin'le olona sy ny karazana ataoko angambany raha misy hitadiavana firenena amin'izany zavatra zany tsy amboadidy aho zay angambany ny ilazako azy fa zavatra rehetra manam-potoanany moa dia apetraka tany fitondrana zany zavatra zany. Mety hoe nasakana zany ho an'ny mpitondra hatramin'izay tsy nametrahana ny masovoa nefa azo lazaina hoe nanan'ny olony avokoa ny fitondrana ny fandimby teto nanana ny mpanohana ty fitondrana fanavaozany ty ihany koa manana diaspora marobe any ivelany ihany teknisianina misy ihany koa ny eto Madagasikara mpahifandraisan'ny raisam-pirenena fa mbola tsy nafitafapetraka an'izay. Zavatra roa ny amaliko an'izay voalohany indrindra aloha io mametraka masovoa zany question budgétaire vola zany mametraka masovoa zany vola tsy hoe vola metrahana azy eo fotsiny fa budget de fonctionnement tsy maintsy isam-bolana tsy maintsy misy budget de fonctionnement izy de mety zay ny olana voalohany indrindra hoe aloha masovoa vitsivitsy ny apetrakantsika satria le budget ompelatanantsika ny tsisy nefa zay zavatra mbola veriko indray zany capacité financière zany ho an'ny fanjakana tokony mobiliser zany ahafahany mampidi-bola ampitapim-bola mpanjakana voalohany voakasika an'izay ny ministre ny finance averiko ihany faharoa manaraka an'izay le olona teneninao raha jerevanao tsara ny masovoa rehetra voatendra tsy nanana parcours diplomate jerevy tsara fametrahana namana fotsiny hoe ikazena namana zay zavatra zay ireo stratégique satria ahoana tsy mbola nisy any hatramin'ny eto ny efficacité diplomatique atsika mbola nahita efficacité diplomatique atsika ve anao hatramin'izay fitondrana ny fanesy teo tsy mbola nahita efficacité diplomatique satria c'est pas une bonne personne à la bonne place. Olona manana vocation zay le teneniko teo la diplomatie c'est un art mila olona manana vocation an'izy io fa fametrahana fikazena namana manana technician tsika fa mety tsy mitafiditra ao amin'ny resaka hoe namany zareo sy ny karazany teo aloha teo de zay ny tsy ametrahana azy angambany manana technician atsika na aty ivelany zany na any Madagasikara fa fametrahana an'izy io il faut une bonne personne ou une bonne place zay foana zay fampandehanana toedra raha-pirenena anankiray tsy hijaivana tavan'olona izy io ty efa niara niasa amin'ny anina misy namana anankiray zay ohatra teneniko aminao fotsiny mahagagana izy masovoela tany Rosia tany izy ary mahametrize tsara tsy teneniko eto ny anarany mahametrize tsara ny resaka relation entre ny Russie et Madagascar mahametrize tsara izy fa rehefa nisy fandehanana tany Rosia tsy natsony izy nefa zavatra teknisiana tena mahafantatra Cyprien ary efa niasa tamin'ny Vladimir Poutine efa mahafantatra ny Cyprien fomba fisainan'ny Russe ny karazana tsy taitsira tsy aritra ihany zany dikan'izay hoe zay le olana eo amintsika mila olona teknisiana mahafantatra n'le zavatra tokony apetraka eo amin'le toerana tokony ho izy.
eo amin'ny mahakasika an'izay le hoe forongony ty ihany koa mantsy ohatrany hoe mifampitondrotondro amin'io hoe forongony rehefa niaraka tamin'ny teo aloha dia azo lazaina hoe tsy nahomby avokoa ve zany a raha ny fanaovana politika eto Madagasikara ihany koa zay matsy ny mahazo ny teknisiana mpiasa-panjakana ambony ny administrateur civil moa tratran'izany reo lehibe ny district reo hoe forongony dia naafektena daholo ny sasany hoe voatondrotondro avokoa mety hoe nisy trindry politika ihany nahazo andreny matsy misy tsendrika zay tokony mila jerevantsika ary zay mila hovaintsika zay toetsaina zay tsy hoe eo amin'ny fitondrana dia anao tsindry politika foana tsy maintsy manao an'izao tsy maintsy manao an'izao mila fanovana zany zavatra any ary mila fanovana zany toetsaina zany kasika an'le forongony misy n'le forongony aloha tena poiziny mialatsiny a misy le forongony a tsy manao ny asany mampiasa mpanjakana azy fa manompo olo tokana reny kosa ve fomba hoany ny atokisanao reny amin'ny administration mety tratrany tsindry izy mety zao izy dia tsy maintsy obligé izy manao ore olona mety ho tratrany tsindry ianao fa rehefa hitanao hoe zavatra tsy mifanaraka amin'le filan'le firenena sy le asanao ve dia ho ataonao foana ho tratrany tsindry ianao dia ho ataonao foana misy manko miteny amiko rehefa manao ny débat tsy moramora ne satria ianao ne tsy miasa amin'ny fanjakana fa miasa amin'ny privé dia tsy moramora tsy hainao tsisy an'izany na miasa amin'ny privé na miasa amin'ny fanjakana ianao misy lalàna mifehy anao hoe mety sa tsy mety rehefa mandika lalàna amin'izay anao hoentinao amin'ny fitsarana dia teneninao hoe manao hajalamo tsy questionna hajalamo tompoko fa questionna fampiarina lalàna nety ve le zavatra natanao fandraiky amin'ny lalàna sa tsy mifandraiky ka resaka forongony io dia teneniko indray misy ny forongony atsika tsy afaka nala 100% ny mpiasa-panjakana hoe forongony daholo raha zany tamin'ny andro teo aloha zany dia mpiasa-panjakana rehetra ony mila isorona daholo fa jerevo hoe iza ny nanao ny asany ny fandraika tamin'ny asany dia reny mijerevanao dia tazomina zay hitanao kosa hoe tena eloka be vava mamoa fady ny nataon'ity olo ty dia aleo ny fitsarana ny nanao ny asany fa tsy misy eo amboniny lalàna teneniko indray ary eto dia manaitra ny sainy rehetrarehetra rehefa mahazo fitondrana na iza aza mampiasa ny mpiasa-panjakana ohatrany hoe mpiasanao fa mpiasam-bahoaka reny olo reny ka tokony ampiasaina araky ny tokony ho izy amin'ny fampandehanan-draha raha-pirenena araky ny lalàna velona misy rehefa tsy mety le lalàna misy lesoka le lalàna dia zay ny ilana n'le parlementaire neny manaovany lalàna eo ny atrehan'ny parlementaire anovana n'le lalàna sy ny karazana amin'ny mahakasika an'izay le fametrahana nyty hoe forongony ty mantsy reo mpitolona ny herinandro lasa teo zao nizain'izay da somary hoe nisy teny nambarana izy ireo na nafitohina n'ireo hoe mpitondra sasany reo mpanohana fitondrana sasany fitondrana fanavozany resaka io le hoe fandravana ny anteny miram-pirenena fandravana ny CENI ny fandravana reo rafitra nitsangana tamin'ny repoblika faefatra reo hoe fanovana rafitra ihany koa tanjony teto amin'ny firenena dia lasa lazaina fa forongony ilay tanora amin'izao fotoana zao oui zao le zavatra teneniko zavatra roa ny teneniko an'izany le mo forongony zany aoka hijanontsika rehefa zavatra teneniko fotsiny momba le GNZ zay le teneniko hoe tsy ampy fiomanana izy ireo sy tsy ampy fanomanana mila capacité intellectuelle ny tanoratsika ireo any fototra nahitana an'izao fitondrana zao fa zao fotsiny zavatra teneniko rehefa averiko foana inona moa ny institution voafidy eo amintsika ao mitsika miteny zao tsy ny assemblée nationale ny anteny miram-pirenena ihany amin'izao ny mbola voafidy ny ACC tenenareo zany olo mboatendry zany ny filohan'ny repoblika amin'izao tsy mbola voafidy aoka apetrakitsika tsy mbola voafidy mbahoaka ny anteny miram-pirenena ihany nananatsika crédibilité internationale hiditra amin'le diplomatie teo zany ny anteny miram-pirenena ihany mbola mahatonga an'ireo olo reo fampiresaka amintsika amin'izao satria mbola misy institution voafidy araky ny tokony ho izy ao voafidy démocratiquement raha esorinao inona moa ny raha esorinao indray ny anteny miram-pirenena dia inona ny asolo azy atao CT indray dia atao CST raha ataonao izay izy schéma 2009 no verina tompo raha schéma 2009 no verina ho tratrany sanction Madagasikara dia zay ny tadiavintsika zay ny antsoko an'ireo GNZ ireo satria ao anatin'le foto-drafitra napetraky ny filoham-panjakana sy ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia efa misy an'le processus akany amin'le fifidianana ao anatin'io processus fakany amin'io fifidianana io ny fanoloana ny membre ny ACC fanoloana ny membre ny CENI ireo efa ao anatin'ny processus iny zavatra iny ka reo anaraka an'le calendrier dia avy eo zay vao tonga ny fifidianana tsy maintsy ho tonga n'olo an'io anteny miram-pirenena io tsika andeha amin'ny fifidianana fa tsy andeha amin'ny falendrena indray ho tendrena dia ny institution rehetra institution de la république ao amin'le fitondrana voatendry daholo fa tsisy na ray azy voafidim-bahoaka dia zay ve ny tadiavintsika zay ny atsoko an'le GNZ aloha hieritreritra n'izay zavatra zay hoe forongony reo efa eo reo ACC reo dia izy raha anao lalàna esorinao reo ACC reo dia ho tendrenao vonjy maika indray ho tendrenao an'izy indray dia ho vonjy maika esorinao ny assemblée nationale
dia ataonao setena indray iny amin'ny crédibilité ny lalàna mandalo ao satria olona tsy voafidim-bahoaka iny tsy olona anapaka ho voafidim-bahoaka amin'ny assemblée nationale fa olona tendrenao iny amin'ny crédibilité n'le lalàna apetrakanao verina le chemin de 2009 fa aoka atsika tsy hiditra amin'ny chemin de 2009 fa tena oloza ho atsika zany zavatra ny fitondrana indray ny ao amin'ny fitondrana indray miteny hoe forongony reto GNZ reto aoka atsika tsy fampiantsy zay mahatonga le fitondrana teo alondrodana ane le fampiantsiana zay aoka atsika tsy fampiantsy satria rehefa fampiantsy dia samy manao zay saim-patana ka tsy mety zay zavatra zay aza miantsy ny GNZ koa aza miantsy ny fitondrana fa fampresa za tena resaka teknisiana ny resako teo hoe amiko manokana tsy poro ny andravana ny antenimera-pirenena mbola misy firongony ao fa raha misy zavatra tsy mety ny ataony antenimera-pirenena misy ane ny député sasatsasany efa nanaovana procédure ataovy ny procédure légale fa tsy ny procédure andravana ny antenimera-pirenena eo amin'izay mantsy raha nanao ny asany reto solombavam-bahoaka reto tsy tonga tamina hoe fandorana orinasan'olona faty olona ny etsika ny 5 septambra fa niongana ny gouvernemanta mety hoe tratran'ny fanonganana iny koa ny filohampirenena vitan'ny antenimera-pirenena zany raha voafaritry ny lalàna fa tsy nanao ny asany dia lasany hoe ny olona mihitsy nitaky an'ilay fialan'ilay fitondrana sy navahan'ilay olona ara-tsosialy ary amin'izao ihany koa maro ireo solombavam-bahoaka lasa mivondrona manangatangana an'ity hoe vondrona firaisankina ny fanavaozana ity ao amin'ny antenimera-pirenena izay veriny reny fa anisany hoe nanamaivana an'ilay tolona tamin'izany anisany hoe niansany zay nyzay da ihany koa raha ny fahitany Serge Mbezovial fanovana tokony ataon'ilay amin'ny antenimera-pirenena zany amin'ny mandat ho avy eo sy ny hoe hifidianany vahoaka ihany koa ale hoe teny hifidy azy fa tsy vadibadika rehefa tonga le hoe zava-misy eo amin'ny firenena zavatra telo samy hafa ny tenenao teo raisiko tsirairay le hoe teo aloha teo ny antenimera-pirenena tsy nahavoongana le filohampirenena nefa manana procédure misy procédure légale tokony ataon'ny antenimera-pirenena amin'izany fa ina moa ny anonganany azy satria izy manana majorité ao anatin'le antenimera-pirenena manana majorité ve izy dia anongana le filohampirenena tsy ho possible zany satria manana majorité amin'ny parlementaire ny fitondrana teo aloha tsy ho possible mihitsy ny anonganany ny filohany na ho aiza na démocratie aiza ny hitantsika na démocratie aiza hitantsika aux États-Unis menimenina ny vahoakany amin'ny décision raisin'ny Trump fa manana majorité izy ao amin'ny Sénat sy ao amin'ny congrès américain tsy misy procédure d'impeachment mihitsy napetraky ny congrès satria fantatry zareo na mametraka an'izany ny minorité tsy andeha tsy ho lany mihitsy satria manana majorité zay le démocratie acceptena le majorité eo ndray koa le tenenao misy ny mivadika am'izao io nefa problème efa tenentsika hatramin'izay tsy manana éthique ny mpanao politique eo amintsika tsy manana zavatra miorina ao anatin'ny sainy hoe zao le ny fomba nanaovana politique zao le ny foto-kevitra ijoroko zao le ny lalana alehako zay mahatonga an'io hoe androany izy mapara rapitso izy omaly izy mapara androany izy fivondronan'ny fanavaozana mivadika ary daholo satria tsisy an'le éthique na olona ny atoko politika ny latsahany azy tsy pahany ohatr' zao tsy manana an'le éthique anaovana politique eo ihany koa le troisième point teneniko amin'ny tenenao teo hoe ny vahoaka inany andraikitry ny vahoaka ny mifidy ny olona nyrehetrarehetra rehefa misy ny fifidianana na ny député io na ny mera io ny andraikitry ny vahoaka zany ka tsika vahoaka ny mila mieritreritra iza le olona metsika fahefany fantatra eny amin'ny fiarahamonina iny olona iny fa tsy voandroany izy hoe androany izy ny iseo dia ilatsaka fantatrao iny olona iny hatramin'ny ela iny fantatrao matoa izy nilatsaka dia fantatry ny eo amin'ny fiarahamonina dia tsy mba fantatrao ve nitoetra ny iny olona iny hoe ty olo ty malamalama vavy ty olo ty mivadibadika ty olo ty tsy manana etika mihitsy fa androany izy omaly izy mapara androany izy SVM afaka pitro izy fanavaozana ambadika afaka pitro izy arema tsy fantatrao ve zany iny historique an'iny olona iny dia tsika mbola mifidy ihany zay voalohany indrindra manana andraikitra amin'ny olona fidiana itsika vahoaka fa manome olona rehefa voafidy eo le olona vao manome tsiny azy ianao ny fidy azy teo ianao nametraka azy teo na député io na mera io na président filohan'ny république io na izy manana andraikitra foanytsika menimenina foanytsika fa tsika ny tompony andraikitra rehefa misy ny koveta rehefa misy ny artiste dia tsika ny mandeha ihany ny fidy an'le olona dikan'izany tsika mihitsy ny olany fa tsy le olona mpanao politika efa tsy manana etika efa tsy manana foto-kevitra ijoroana na manontany ianao mpanao politika ina ny foto-kevitra ijoroana ao Madagasikara mialatsina misy manao an'izany misy tamin'ny SVM izy rehefa lasa ny SVM dia lasa mapara teo dia zao indray izy
miresaka ao aminareo amin'ny ainao manjery eo a dia manasoasoa n'ity fitondrany ity satria ivadika amin'ity fitondrany zany olo zany a dia mbola mbo ilatraka izy a dia mbola tsika ihany no mifidy azy dia fahadisoana izy fahadisoana izy isan'ny kolotsaintsika eto Madagasikara mantsy izy ity hoe rehefa tonga ny fampelizan-kevitra dia hoe izany koveta aiza ny vola ho anay aiza ny famezana ho anay ianao efa latsaka fidiana nanao an'izay ve nizara zay nitondra artista nampafantatra an'le foto-kevitra lasa le hoe artista no misongadina amin'le hoe ianina miaraka amin'ny ianina fa tsy le foto-kevitra ianina no misongadina amin'le fampelizan-kevitra alohan'ny repoblika efa nisy volana maromaro a nitety an'i Madagasikara mivoy foto-kevitra zay le teneniko tamin'ny fotoana mbola tsy vonona ny gasy tamin'ireny dia efa nafantatra hoe mbola tsy vonona ny gasy ny iove tena miteny anareo zany tamin'ireny fotoana ireny efa teneniko mbola tsy vonona ny gasy ny iove satria ary io ihany koa ny ao anatin'ny jerenareo ny fotodrafa natolotry ny Sadek natolotry ny filohampanjakana ny Sadek sy ny karazany ao anatiny ao fanatsarana ny ampitsopitso mikasika ny fifidianana rehetra dia ao anatin'io fanatsarana io a isy débat ao isy fiadikevitra hoe esory reto resaka artiste reto ohatra teneno esory ty fizarana vola ty satria zany ny atao hoe corruption indirecte mizara n'ireny koveta mizara n'ireny t-shirt reny ny atao hoe corruption indirecte na tiatsika corruption reny satria mividy olona ianao any amin'le fifidianana mividy olona na tianao na tsy tianao dia reny a mila pitsopitsony reny a mila fanovana doana ary rehefa hovaina iny zavatra iny a dia tokony hovaina ny amin'ny tsaratsara zany rehetra zany mialatsiny fa tena teneniko anao mbola averiko indray mpanao politika sarotra ny manana tsy misy etika ao amintsika ao mpanao politika tsy manana ny maha izy azy ao amintsika ao satria tsy manana eritreritra amin'le foto-kevitra ijoroany foto-kevitra ijoroanao foto-kevitra hoe inona ny eritreretinao mpandrosoana n'ity firenena ity androany ianao manohatra olona anankiray rapitso anao a dia eo indray a dia hoe indray ny arana miasa satria izao ny eo fitondrana zany hoe politika ny seza ny mpanao politika ao amintsika fa tsy politika ny hevitra sy fampandrosoana zany zavatra mialatsiny ary manonona anarana olona anankiray mialatsiny manana respect aminy mihitsy ary olona tena najaiko ary tena any ministre ny éducation nationale teo aloha la HVM nanao propagande mapara zao amin'ny atoko politika iny a hiezaka indray a hiditra ao amin'le foto-kevitra le fanavaozana sy ny karazana dia eo anao gaga zany ianao eo hoe aiza marina le etika politika ny olona tsirairay sy ny karazana tsy hitanao le etika politika n'le olona dikan'izany efa tsisy etika politika izy a tsisy foto-kevitra fa vava fotsiny azahoana toerana sy ny karazana zany hoe politika ny seza zay zany nanisany hoe nambara ny ministra ny fanavaozana mihitsy tamin'le resaka tondrozotra io le hoe ndraisin'ny olona hoe tondrozotra dia fizaran-tseza misy mouvance be dia be ao anatin'le fitondrana fisokafana ihany koa amin'ny gouvernement io a anisany hoe ao anatin'le fanavaozana misy fikambanana mivoy an'izay amin'izao fotoana izao manasonian'ilay sata ifampifehizany ny antoko politika amin'izao fitondrana fanavaozana izao inona ny tokony atao zany ao aoriana kely eo fanavaozana n'ity hoe satan'ny antoko politika ity ihany koa marina ny an'ny filoham-panjakana ny teny an'iny hoe fanavaozana ny an'olona na ny tondrozotra dia fizarana seza tena marina ny azy raha ny teny an'iny satria iny toetsainy gasy hatrany amin'ny tetezamita zay nisy inona moa no mahatonga ny sasany mivoy an'io hoe raha vao ny anteny meram-pirenena inona no mahatonga ny mba ho tafiditra CT CST inona moa mahatonga ny sasany raha vao ny ACC mba ho tafiditra ao inona moa mahatonga ny sasany raha vao CENI mba ho tafiditra ao fa tsy miandry an'le processus andeha inona moa raha vao ny gouvernement mbola hitanareo nga nyteny hoe raha vao ny gouvernement tsy mbola hitanareo mihitsy nyteny hoe raha vao ny gouvernement fa mikritike ny asany zay tsy mety miresahako teo ministre ny finance tsy mety le asa ataony misy zavatra tsy mety eo fa zay mirahalahy fa mifakahazo tsara resahako teo resaka teo ministre ny énergie rahalahy ihany koa izy hoe misy zavatra tokony atao ary vonany manampy a amin'ny zavatra ohatr'izany resahako teo efa nyresahako ihany koa ny premier ministre efa resahako teo aloha teo tsy fitovi-kevitra betsaka tao koa efa nyresahako teo fa tsy niteny hoe raha vao i gouvernement teo tsy niteny an'izay mihitsy satria na ny antony tsy andravanao ny gouvernement io androany a afaka efa bolana no ahitanao vahaolana fa anitsinao le zavatra tsy mety fa ny antsika le tombozotra dia zao hoe raha vao io dia anao accord politique ny mpanao politika rehetrarehetra dia ao anatin'ny accord politique io indray no anendry premier ministre zay ny tanjony hoe aviato ny angan'ny premier ministre dia io atolotra ny filohan'ny mpanjakana any tanjony dia avy eo indray vita ny premier ministre dia hoe tsy maintsy aviato no manolotra ny ministre
fizarana seza zay le zava-misy ary za tsy hitanareo mihitsy ane natany Madagasikara za tany Madagasikara iny natsonina politika ntsony plateforme zao hoe anao soni fifanarana zao za tsy manao soni an'ireo satria na ny antony fitadiavana seza reny fa tsy mitombotsoa an'le firenena zay zava-misy amin'izao fotoana zao aleo le olona anana fahalalana tanteraka izy matoy izy anendry ministra anankiray compétent zay ny angatana filoham-panjakana hoe rehefa manendry olona ianao zay tsy any amin'ny gouvernemanta ihany fa any amin'ny technicianna rehetrarehetra il faut une bonne personne une bonne place olona tokony havita le iraka sy le asa eo amin'le toerana no apetraka fa tsy accord politique ny avitana an'izany tsisy accord politique ny avitana an'izany efa nisy accord politique teto 2009 efa nisy teto 2018 efa nisy teto tamin'ny teny amin'ny karanjany 13 mai reny dia nisy ny fiaraha-mitatany reny nandeha ny firenena tsika mitelo zao aiza ny firenena tsika mitelo zao dia mbola zay ihany nidirana satria mbola misy efa misy mosary dia te hitady toerana sy ny karazana anisan'ny hoe paikady vaovao zany tokony ho atao ihany koa ny fanavaozana an'ilay antoko politika eto Madagasikara izay manodidina ny 300 any ny antoko politika sao dia tokony ho avaozina izy ity dia hoe zay mitovitovy foto-kevitra aloha miaraka satria misy ihany ny plateforme ane plateforme misy eto Madagasikara nefa ny mitovy ihany ireo ao anatiny le problème misy 300 izy ireo fanontania amin'ireo 300 ireo inona marina ny foto-kevitra hijoroana reo ao anatin'ireo 300 reo raha misy 5 angamba ny manana foto-kevitra hijoroana raha misy 5 ty raha tsy atanako ty betsaka manombola antoko politika tsy hainao ihany hoe ina ny hijoroana ina ny foto-kevitra hijoroana tsisy an'izany ao zay fa dia hoe dia fomba ahoana ary no hoe sao dia akambana le mpanao politika tsy akambana olona misasany manana foto-kevitra ko sasany tsisy dia akambana ahoana inona ty voankazo tsara ve fangaronao voankazo loha tsy ho miara loha ao nareo roa amin'ny farany fa ny zavatra tokony atao ny réforme de parti politique efa nanao ny proposition io raha tsy parti politique tsy maintsy milatsaka amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana rehetra zay izy vao mahato zay izy rehefa manao déclaration d'existence isa-taona manko tsy maintsy manao déclaration d'existence rehefa manao ale déclaration d'existence dia atao ao ny liste ny olom-boafidiny fa rehefa tsy manana olom-boafidy izy dia tsy tokony ho rahena ao amin'ny liste de parti politique zay ny zava-misy zay tokony atao fa tsy anangana parti politique ianao dia eo dia négocier à gauche à droite manangana plateforme misy patoko anankiray rehefa anatin'ny plateforme 10 na enina dia hitovy foto-kevitra amin'ireny plateforme rehetrarehetra ve fa tsy ny intérêt ny jerevana ny intérêt n'le parti politique sy ny intérêt ny personnel le olona mitondra azy zay le izy rehefa tsisy foto-kevitra anao ary mbola averiko indray raha olona tsy nisy foto-kevitra efa niditra tamin'ny fitondrana tany aloha tany fa tsy nitovy le fomba fijery le fitondrana tany aloha ny tenena tsy nitovy le fomba fijery dia zay natonga ny tena tsy mitovy ty fomba fijery ty fa le fasiny ianareo tsy resaka toerana nitadiavana fa resaka hoe inona le foto-kevitra inona le fampandrosoana atao inona le résultat andrasana ho an'ity fireneny ity rehefa tsy manana ny culture an'izay anao aza miara-miasa tsy vona iara-iasa amin'izany tena lay satria manana ny foto-kevitra ijoroana misy ny ady an-trano ankehitriny kisarisary efa hita io ao amin'ny mpanohana ny fitondrana fanavaozana akoatra ny tanora fa misy any an-dapany nefa karazana manao teny tsy voahevitra amin'ny zareo samy zareo ao anatin'ilay fitondrana fa hitan'Andriamatoa Serge Mbezovial tsy ny omana ve ireny olona reny sa arriviste ihany koa izy roa afaka tenenitsika tsara reny olona reny mety tsy ny omana mety arriviste ihany koa zavatra roa zany mety mifampiankina azavaiko mampalahelo le izy ady ao an-dapa ianao zavatra fotoke matoy ianao natsony filohan'ny repoblika ao an-dapa zany betsaka ny zavatra ao misy membre ny cabinetny filohan'ny mpanjakana direct ao ny dircab ao ny secrétaire général ao ny zao misy ny mpanolotsaina misy ny antsipitsipriany eto manodidididina matoa anao natsony olo io didikan'izany hoe izarany le fomba fijeriny ho afampandrosoana n'le firenena fa raha ianao hoe tsy mifakahazo ny olona anankiroa tsy mifakahazo ao dia tsy mizara n'le fomba fijerin'le olona nanendry anareo tsony ianareo fa mizara n'le fomba fijerinao samy rery raha olona anankiroa tsy mitovy hevitra hoe zao normal zany nampivady tsy mitovy hevitra fa tsy maintsy misy ny maromaro tsy raisana hoe ty izy ty mba mpandeha ty zavatra ty
fa rehefa misy ny ady eo andapa zany rehefa misy ny ady eo andapa dia ny intérêt personnel no jerevana le olona fa tsy ny intérêt supérieur de la nation. Ny intérêt supérieur de la nation le napetraky ny filoham-panjakana tamin'zareo hoe zao ny antony atsoko anareo ampandeha ty zavatra ty, zao ny iaratsika hiasa, zao ny asa tokony ataotsika. Rampalahelo ary ny fitondrana amirodana anie dia avy amin'io ihany. Voalohany indrindra le tsy fakazahoana ao andapa, tsy fakazahoana ao mpiara-miasa, dia iny mitarika zavatra. Ka ny zavatra tiako tenena dia amin'ny filoham-panjakana moa dia hoe aldiovy. Rehefa hitanao misy manelingelina, rehefa hitanao misy manakatsakana, rehefa hitanao hoe frein ho any andehanany ny administration reny zavatra reny, diovy tsy lahan'olo manga Madagasikara fa fao esory eo. Satria ianao no fantatry ny vahoaka jerevana ny kritika rehefa misy zavatra tsy mety, tsy ren'olona manodidina anao reny, fa ianao amin'ny maha-filoham-panjakana anao, satria ianao nametrahana an'izany zavatra zany, ianao mitarika an'izany zavatra zany, dia ianao no fantatry ny vahoaka voalohany indrindra. Dikan'izany aza za dia manao an'izay mihitsy. Za na amin'ny asako amin'ny privé azy rehefa misy manakatraka rehefa tsy mitovy trony dia mamafa hoe aleo fa samy mitsodrano dia samy mitondra ny lalana. Ka zay zavatra tokony misy satria fingana farany hiatehatra ny amin'ny filoham-panjakana. Efa-bolana izay no nijoroan'ny gouvernemanta fahitan'ny Andriamatoa Serge Mbezovial, mpanao politika, pahiteo-karenany le fomba fiasa ny premier ministre sy ny gouvernemanta amin'izao fotoana. Zavatra roa efa-bolana mandeha dia mandeha ny fotoana ary betsaka ny zavatra mbola tokony ho atao. Tena betsaka ny zavatra mbola atao. Efa teneniko indray ny resaka premier ministre ianao mbola averiko indray. Premier ministre zany rassembleur, zay aloha, rassembleur, technicien, mila manana vision, politicien ihany koa sady politicien izy any technicien, mila manana vision hitondrasana le firenena satria izy ny miappliquer, izy ny mitondra ny atao hoe izy ny chef d'administration ary izy ny mitondra ny le PGE, politique générale de l'État, izy natao. Ny premier ministre amintsika amin'izao hoe rassembleur tsy mahita an'izany. Premier ministre antsika amin'izao hoe politicien tsy mahita an'izany. Premier ministre antsika zao hoe technicien, mety tany amin'ny privé tany izy, mety technicien napetraka tany mitendrena tany. Fa amintsika amin'izao miteny zao c'est pas un chef d'orchestre, mbola averiko indray zany. C'est pas un chef d'orchestre un premier ministre amin'izao fotoana izao. Mialatsiny raha miteny an'izay direct be. Misy ministre vitsivitsy manao ny asany ao, tsy azontsika lavina zany. Efa niteneniko teo ny sasasasany vitsivitsy. Misy ihany koa ministre vitsivitsy dia mitady ny zay mampety azy sy zay hitondrasany an'le firenena. Hoe zao hitondrasany an'le ministère. Hoe zao ny ty mampety zao no mampety ny hoaviko, zao no mampety ny mpiaradia amiko. Misy an'izany ao anatin'io zavatra io, tsy za reny no mahatsapa an'izany. Ka zay dia teneniko teo hoe misy ny manao ny asany indray aloha tena misy manao ny tenentsika teo Ramatoa Christine Razanamahasoa. Tena manao ny asany izy ary nifampiresaka ela be taminy. Ministre ny justice ihany koa tsy azotsika anina fa tena na inona azy ny kritiketrika azy na inona hitanao izy hoe active be izy am'le zavatra ataony sy ny fiadinany tsirariny sy ny karazany hitatsika zany zavatra. Ministre ny énergie koa manao ny ezaka rehetra izy. Teneniko anareo tsara zany fa ny akabe azany dia ohatran'ny tiamingana an'le filoham-panjakana sy ny karazany. Mbola averiko indray premier ministre chef d'orchestre, izy no mitondra ny raha miéchoué ny gouvernementany dia izy mitompona andraikitra voalohany indrindra. Fa tsy hoe ministre zao tsy nahavita, ministre zao tsy nahavita, ianao ny chef d'orchestre. Raha misy ny guitariste na ny violoniste tsy mandeha, ianao ny olana. Azay zavatra efa teneniko foana hatrany amin'ny voalohany efa niteneniko foana. Dia betsaka ny zavatra mbola atao nitenentsika teo ny resaka lalana, betsaka ny zavatra mbola atao ary mbola miandry ny gouvernement io ary ny vahoaka dia miandry ny atao hoe inona moa ty miandry ny résultat. Fantatro tsika gasy koa tsy mahari-pera efa bolana ve dia ahitantsika an'izao satria efa potika le firenena, fa ny gasy tsy mahafantatra an'izany, ny vahoaka tsy mahafantatra an'izany. Fa hoe mitady résultat aingany zay, inona ny natsarana ny fiainanay satria tsy mbola afaka hiandry herintaona indray zay, roa taona indray zay, fa inona ny zavatra afaka magnana ny olonay androany. Raha izay mantsy nisy an'ilay fahatongavandreo avondrona iraisam-pirenena, vondrona africaine sy ny SADC teto Madagasikara zay tamin'ny herinandro iny mbola teto Madagasikara ny avy amin'ny SADC nandray andreo vondrokely politika maro samihafa. Tamin'ireny dia efa nisy nivoy an'le hoe gouvernemanta fisokafana ny tanjony reto SADC ireto, ny vondrona africaine ireto
ianao nisan'ny nanipika hoe tsy afaka miala am'ireo tsika satria nisy ny fifanarana nataon'ny mpitondra hatramin'izay teto Madagasikara tamin'ny mitondra ny firenena malagasy izy nanosoniandreny tsy afaka miala am'ireny tsika zany tsy maintsy manaraka ny fankatoavan'ireny ihany koa fahitanao an'izay zava-misy zay hoe aizany tokony hoarahana aizany mbola hoe azo itikevitra amin'ireny vondrona ireny fa ny teny veny sadekana ny union africaine hoe manaova gouvernement d'union nationale nareo fa ny teny an'izany kisaritsary nity zay tsy nisy ny teny an'izany fa le tsika le mpanao politika zay ho le problème tsika gasy vao mahita hitanao zao zay le nytenenitsika teo koa vao mahita ny sasany vao midiny any vato de efa mamoaka ny journal ny sasany atao premier ministre iny atao an'izao hitanao zay le eritreritra tsika zay le io toetsaitsika mila ovaina tena resaka teneniko aminareo za ary zavatra ny teneniko hoe tsy afaka miala am'ireo tsika tsy miresaka gouvernement d'union nationale tompoko fa azavaiko resaka diplomatie tsy afaka miala am'ireo tsika satria nahoana satria tsika ny signeny convention charte miaraka am'ireo olo roa ary tsitsika fitondrana zao ihany nefa fitondrana tany aloha tany fitondrana tany aloha tany nanao sonia an'ireny zavatra eny niditra mivodina sadek tsika niditra mivodina n'union africaine tsika zany hoe tsy maintsy manaraka n'le charte misy eo inona le charte misy eo ary inona nandehanany zareo any nandehanany zareo any dia ahafantatra kokoa hoe ny charte voalohan'ny fehatsika ato dia ny tantandalana sy manala ny demokrasia aiza ho aiza nareo am'le demokrasia oviana ny fifidianana inona ny processus nareo inona zao zay nandehanany zareo any discuter an'izay fa tsisy ny teny mihitsy ry zareo tany hoe mila manova premier ministre nareo mila manova gouvernement nareo dia atao gouvernement d'union nationale tsy nisy an'izany fa tsika gasy rehefa miona am'ireo olo reo mpanao politika miona am'ireo dia zay ny voiziny hoe teneniko anao tsara ny fampiresaka tam'ireo olo reo koa zay tena zavatra teneniko anareo nareo gasy ozy no mivoy hoe rehefa miona aminay mangataka fionana de raisina le fionana de eo dia mila andefy ty fividianana ty mila zao de any amin'ny farany tsy maintsy asianareo foana mba hampandehan'io zavatra io de tsy maintsy misokatra io tsy maintsy atao gouvernement d'union nationale io nareo gasy ny teny an'izay fa ny sadek izy sy ny union africaine tsy mbola ny resaka momba an'izay mihitsy zany hoe tsika gasy ao anatin'le fivoriana no mivoy an'io le mpanao politika tsona le mpanao politika hoe niona am'izao hoe niona am'izao de iny mivoy azy satria ty azo toerana iny no mivoy an'io zavatra fa tsy ny sadek tsy ao anatin'ny cadre ny sadek sy union africaine zany na ny union européenne miona amintsika na ny diplomatie rehetrarehetra fa ny zavatra mampianina ny zareo de hoe nareo nanao signature an'le charte membre raha atao anatin'reto organisation reto nefa ny demokrasia sy ny tantandalana zay ny ao anatin'ity charte ity ka ahoana ary ny pitsopitso ny rehetra ahatongavanareo am'izay zavatra zay de zay ny tombodrozana napetraky ny le fotodrafitrasy napetraky ny fitondram-panjakana nomena any zareo hoe ty ary ny lalana le anay zay le izy fa ao anatin'ny zavatra iny raha vakinareo tsy misy mihitsy hoe gouvernement d'union nationale mahakasika ny fikaonan-doam-pirenena amin'izao fotoana ny fahitan'ny antoko afima sy ny hoe fandraisana anjaranareo amin'izao le dinika santatra moa dia mandeha ny fotony iny izy manao hoana ny fandraisanareo anjara ity Madagasikara tadiavina iny fikaonan-doam-pirenena zany tadiavina satria io foana teneniko eo amin'ny tournant ny histoire ntsika isika amin'izao fotoana zao Madagasikara mila midinika mila maneho hevitra mila mamoaka ny ao an-tsainy rehetrarehetra ho ampandrosoana ampandrosoana ny Madagasikara ny afima manokana mandray anjara amin'ny lafiny roa izy ny any atoerana ao Madagasikara dia eo ihany koa ny dinika momba ny diaspora mandray anjara amin'izany koa ny tenanay amin'ny resaka diaspora sy ny karazana satria Madagasikara misy ny ao Madagasikara fa ako fantatritsika fa 200,000 eo ny gasy mipetraka any ivelany manana hevitra ireny olo ireny manana ny azo noentiny reny olo reny ho ampandrosoana ny fiainam-pirenena manana ny expérience ny reny olo reny mandray anjara amin'izany tsika dia hita ao ny fehikevitra rehetrarehetra io moa tsy fehikevitry ny afima ihany no raisinao fa ny fehikevitry ny rehetrarehetra misy ny mpandrindra an'izany dia hitao ny andravonana azy avy eo hoe ty le fehikevitry ny rehetrarehetra na ny diaspora io na ny eto toerana io ty ny fehikevitra rafitra hoentina ampandrosoana ny Madagasikara tournant iainantsika io zavatra io io virage io tokony hieritreritra n'izay ny rehetrarehetra ho anoavin'le firenena raha ny zava-misy amin'izao fotoana fanavaozana n'le rafitra mifeny fifidianana ihany koa inona ny tsapany avy amin'ny antoko afima nany anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena 2024 nisy fifidianantsika 2024 aorian'io fanavaozana io andray anjara ve ny antoko afima Serge Mezovial ve latsaka fidiany filoham-pirenena zao aloha hoe mikasika le fifidianana aloha teneniko voalohany mikasika le fifidianana tamin'ny 2024 na tamin'ny 2024 dia fifidianana sadasady
efa nitenenina trany io ataoko angamba fa hitanao tsara fa atao anatin'ny collectif de candidat zay tamin'ny 2018 zavatra efa natao satria nanana accès tamin'ny dossier zay natany amin'ny CNI natany amin'ny OIF efa hita zao fa ny marge d'erreur satria ny marge d'erreur tolérena amin'ny audit 2,5%. Tsika efa tany amin'ny 7,5 à 10% ny marge d'erreur. Mbola nekena foana le fifidianana satria misy teo lany dia nanao forcing andehany amin'le fifidianana sy ny karazana. Ny liste électorale, ny lalàna mikasika le fifidianana sy ny karazana, natao sadasada daholo sy ny karazana, natao daholo na ny filohan'ny lefitra, lasa filohan'ny CNI amin'izao moa tamin'izany fotoana izany dia nanao mea-culpa mihitsy hoe misy 1 million de plus doublon. Dia zao izy niveriny eo indray tsy haiko hoe efa nidioviny ve le 1 million sa mbola ao indray mbola atao ninao indray. Tamin'izany fotoana zany efa nitenena dia mbola iny lalàna iny critiqueny iny 2018 iny ihany natao 2023 tsisy zavatra fanovana dikan'izany sadasada tsy mila raha tsy amboarina tanteraka ifotony any amin'ny liste électorale lalàna rehetra mikasika ny liste électorale lalàna rehetra mikasika ny fifidianana ny lalàna mikasika ny campagne électorale tsisy fifidianana madio sy mangarara ekeny rehetra eo zay aloha voalohany indrindra. Ny afima tsy maintsy mandray anjara amin'ny fifidianana na fomba ahoana na fomba ahoana ny hoe candidat tsy mbola ao anaty eritreritra aloha zany candidat zany ary ny zavatra ao anaty eritreritra fomba ahoana ny ampandrosoana an'ity Madagasikara ty fomba ahoana ny anolorana tanana n'ity fitondrana ty andehany amin'izany fanatsarana ny fiainam-bahoaka zany fa amatoko politika ny antoko politika ny tena dia misy ny fandraisana anjara na amin'ny fifidianana rehetra zany mety hisy candidat ohatra ny antoko politika mamaritra an'iny mety hisy ihany koa fanohanana ny candidat fiaraha-miasa amin'ny candidat zay hita hoe ito mitovy fiekevitra hoe hitondrasana n'ity zavatra ty mba ahafahana makany amin'le fampandrosoana sy ny karazana zavatra possibilité zany fa androany ianao manontany anany zany tsy mbola ao anaty eritreritra ary tsy manana mbola manana eritreritra an'izany. Tapitra ny fandarantsika Andriamatoa Serge Imbe Jovial filohan'ny antoko antoko ny fivoaran'ny malagasy inona no azonao amin'ity nandreo voaresakitsika atao anatin'izay famakafakana noentinao zay ary hafatra ihany koa ny vahoaka malagasy. Misaotra betsaka anareo aloha misaotra betsaka mandeha dia mandeha tokoa ny fotoana misaotra betsaka tamin'ny fanasana ary tena mandeha aingana dia aingana mihitsy ny fotoana isaona ianareo isaona ny vahoaka ny eno zay tafatafatsika zay ny zavatra tiako tenenina angambany dia averiko indray manana ndraikitra ny fotoana sampanjakana fampandehanana ny tiraharaha-pireneny ity aza disoina fanantenana ny vahoaka ary manana ndraikitra ihany koa tsika vahoaka amin'ny fanoloran-tanana fa tsy fitsikerana lavo zao tsara no mitsikera fa tsara ny manao soso-kevitra ihany koa rehefa mitsikera hitanareo tsara angambany rehefa mitsikera tsy maintsy misy soso-kevitra foana no hoetiko aorinan'izay fitsikerana zay tsara zay zavatra zay fa aoka atsika anolotra soso-kevitra anolotra ny zavatra rehetra mety ho an'le firenena misaotra atsika rehetra nanaraka ary mitondra foana ny fanazavana sy ny traikefa zay fananany tena ho an'le firenena na amin'ny lafininina io na amin'ny lafininina satria tombontsoa iombona ny firenena ny tadiavina koa misaotra atsika tompoko.